Hafa kosa no entina ho anao manaraka. Natomboka ny 15 ny volana novambra lasa teo ny hetsika fampirantiana sary pika izay tanterahana etsy amin'ny Louvre Antaninarenina. Haritra 10 andro moa ity fampirantiana ity raha ny fanazavana voaray. Fampirantiana ireo sary izay aranty any amin'ny Musée Flacour any Fort Dauphin no tanterahany Masindriantsoa Pakasary etsy amin'ny Louvre Antaninarenina. Somary efa tranainy dia tranainy ireo sary ka mila fanavaozana, ka izany indrindra no nanavaozana azy ireo indray araka ny fanazavan'ny mpanakanto. Tanjona tamin'ity zany dia ny anampiana ny sary ao amin'ny Musée Flacour any Fort Dauphin satria le sarin'le taovolo tamin'ny fotoana zany efa antitra be daholo dia naverina namboarina daholo le volo zany naka olona dia naverina natao volo le olona dia nalaina sary izy dia zay no aranty ao anatin'le Musée Flacour le any Fort Dauphin io. Tsy tena hoe safidy hoe tonga dia hoe zay no nanaovana izy fa le projet PIC, le pôle intégré de croissance zany no manampy an'le Musée Flacour io anatsara an'le zavatra aranty ao anatiny. Dia misy fitaovana efa tranainy ao dia misy an'le volo sy le tatouage zany amin'ny teny vazaha. Varotra fampirantiana ireo karazana vokatra izay notanterahany mpanakanto izay misehatra amin'ny fakana sary moa no hita hatramin'ny faran'ny volana novambra izao etsy amin'ny hôtel Le Louvre. Miankina indrindra amin'ny habean'ny sary sy ny vidiny, saingy ny ezahana atao ho takatry ny be sy ny maro izany raha ny fanazavan'ny artista.